ndao rasefa ndana aloha ataovy ndana aloha voakako tsy manina ok re metopy a faly miarabantsika indray amin'ity takariva ity a ny mpanaraka tsy tapaka ny fandarana mino amin'izao fotoan'izao fa finaritra daholontsika mianakavy no famindrapon'Andriamanitra velona trapamonjeny ianao a velona trapamonjenysika tsara iavy noho ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fahasoavany anio isika ry havana dia ijery a tenin'Andriamanitra anankiray mahakasika an'izany atao hoe olon'Andriamanitra vonona fapakarana izany mariako fa ny fotoana rehetra anio ao anatin'izay dinidinika sy tafatafa irahantsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra androany a dia iompana indrindrindrindra amintsika mpanompon'Andriamanitra inona ny zavatra andrasan'i Jesosy amintsika mpanompon'Andriamanitra zay vonona amin'izany atao hoe fotoana anankiray sarobidy indrindra zany andrasantsika dia tsinona fa ny fampakaran'i Jesosy Kristy ny fiangonany ny fampakaran'i Jesosy Kristy ny fiangonany mialohan'izany rehetrarehetra zany a dia ivavaka isika Andriamanitra ary ane tsara indrindra zay ny an-danitra te hisaotra sakasitraka anao zay ary anome voninahitra anao a ny amin'ny fahatateran'izao fotoan'izao mbola ahafahanay tsara iavy isa-tokantrano indray mandray sy miaina ny teninao tompo malalo aoka ty teny androany ity isy fiasany ao anatin'ny fony zay rehetra mandray sy miaino azy dia ho tanteraka ao anatin'izao teny zao le teninao hoe aina ho an'izay mahazo azy ny teniko ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra mitenena tompo fa miaino anao zay mianaran'i Jesosy amen dia ny aty am-piandohana ihany koa mialohan'ny zavatra rehetra dia tianay araka ny ten'Andriamanitra hoe miaraha ory amin'izay ory ary miaraha mifaly amin'izay mifaly noho ny zavatra nitranga teto amin'ny tany sy ny fanjakana misy ireo olona izay namoy havana namoy pirahitapo namoy ray aman-dreny namoy sakaiza namoy namana rahalahy sy anabavy miaraha ory aminareo zay tompoko ary mampahery anareo fa ama-kristianina antsika dia sofa tsy mifarana eto ambonin'ny tany ny fiainana fa misy ny fitohizan'izany ao amin'ilay tontolony mandrakizay zay nomanin'Andriamanitra ho antsika eo ihany koa ireo olona zay very fananana ozy ny ten'Andriamanitra hoe raha mbola isany velona ianao mbola misy antenainany aminao mbola manan-javatra tsy tanymaso nandrenesiny sofina naniditra tao-po nizaniza ho manina ho anao Andriamanitra fa zavatra sarobidy indrindra aloha anairako atsika tsirairay avy dia nitodika ao anatin'izao tenim-pahamarinana izao zao tenim-pampaherezana izao ho antsika mianakavy indray amin'ity takariva ity ho amintsika rehetra ny fiadanan'i Jesosy amen dia amen eto ampanomboana ry havana dia andrayntsika ny ten'Andriamanitra sahady ao am-bokyny Matio 4:20 manomboka amin'ny 9:30 ka hatramin'ny 9:40 mivako toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary amin'ny ampanenoana mafy ny tropetra ary amin'ny ampanenoana mafy ny tropetra dia aniraka ny anjeliny izy garanti io Jesosy ary angonindreo ny olom-boafidy avy amin'ny vazatany efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra ary mianara ny fanoharana ny amin'ny aviavy raha vao manaroka ny rantsany ka mandravina dia fantatrareo fa efa kaiky ny lohataona dia tahaka izany koa ianareo raha vao hitanareo izany rehetra izany dia aoko ho fantatrareo fa efa kaiky efa mbiakaiky eo ambaravarany Jesosy lazaiko aminareo marina tokoa tsy mba ho lany zao taranak'izao mandra-pahatonga an'izany rehetra izany ny tany sy ny lanitra ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona fa ny amin'izany andro nosiora izany dia tsy misy mahalalana ny anjelin'ny lanitra azy ary na ny zanaka azy afa-tsy ny ray ihany fa tahaka ny andro Noah dia ho tahaka izany koa ny fiaviany zanak'olona fa tahaka ny tamin'ny andro ny fony tsy mbola tonga ny safidrano ka nihinana sy nisotro ny olona ary napakabady sy namoaka ny apakarina mandra-piavy ny andro izay diran'ny Noah tao amin'ny sambo fiara ary tsy fantany mandra-piavy ny safidrano zay nandringana ny olona rehetra dia ho tahaka izany ny fiaviany zanak'olona ary amin'izany isy roa lahy ny atsaha ny anankiray ho raisina ary ny anankiray avelo ary isy roa vavy manodidina ny fiksoam-bary ny anankiray ho raisina ary ny anankiray avelo ko amin'izany miambeninareo fa tsy fantatrareo zay andro eviany tomponareo
nefa aokoa fantatrareo zao raha fantatry ny tompotrano ny fiambenana amin'ny alina zay avian'ny mpangalatra teo miambony izy ka tsy namelany trano no taminy ko miomana kosa ianareo fa amin'izany ora tsy apozinareo izany no iavian'ny zanak'olona. Eto Jesosy dia miresaka sy mizara mahakasika momba ny fotoam-piverenany niendrika isehony zany toy ny hoe tsisy alalana ny zanaka azy afa-tsy ny ray ihany ary nitsindriny manokana ihany koa ny amin'ny hoe ireo karazany zavatra maro zay misarika ny fifantohan'ny mpino mandrava fiombonana sy firaisana amin'Andriamanitra. Misy zavatra riavana miseho ety ambonin'ny tany misarika sy mitondra ny fifantohantsika tsy ho tanteraka eo amin'ilay antipisiana ilan'Andriamanitra atsika. Ny antipisitsika eto ambonin'ny tany aloha dia tiako ho fantatsika tsiray avy fa ho an'Andriamanitra tsika manana planina, manana tanjona, manana programa ho an'ny zanak'olombelona ilay mpahary azy. Ary ny tantara faharoa toko fafito andiny efatra ambin'ny folo dia mazava be ny tenin'Andriamanitra raha ny oloko zay nantsoina amin'ny anarako no avy anetry tena hivavaka mitady ny tavako hiala amin'ny ratsy fanaony dia iay no azy ny an-danitra amela ny eliny ary ahasitrana ny taniny. Ny fanasitrana ny tany dia tiako fantatsika ity tany ity dia tsy anjarantsika ny manasitrana azy fa an'Andriamanitra. Ny fanasitrana ny tany zany dia tsy ny olon'Andriamanitra mamaha olana amin'ny saina sy fihetseham-po fa Andriamanitra miasa vokatry ny fialan'ny olon'Andriamanitra amin'ny ratsy fanao. Averiko, ny fanasitranana ny tany raha arak'izany teny zany dia tsy ny olon'Andriamanitra mamaha olana amin'ny saina sy ny fihetseham-po fa Andriamanitra miasa vokatry ny fialan'ny olon'Andriamanitra amin'ny ratsy fanao. Hozy Jesosy raha ny oloko tsy niteny Andriamanitra hoe olona eny ivelany na olona tsy manana n'Andriamanitra fa olon'Andriamanitra. Raha ny oloko zay nantsoina amin'ny anarako no ho avy anetry tena hivavaka hiala amin'ny ratsy fanaony, hiala amin'ny ratsy fanaony, hitady ny tavan'Andriamanitra, hiala amin'ny ratsy fanaony. Zany hoe ny objectif na tanjona ao ambadika le vavaka dia tsy fangatahana mba hasitrana n'le tany fa fangatahana hialana amin'ny ratsy fanao, ndika fibebahana marina. Ny fanasitrana ny tany dia tsy miankina amin'ny ady zay atrehantsika na ny zava-misy hita maso tiana hovaina fa fiverena ny olon'Andriamanitra amin'Andriamanitra. Sao lasa lavitra ny mpanompon'Andriamanitra tsy ampy-pandiniany tena firy intsony fa efa zatra mitory, zatra mitona olona fotsiny manao asa fanompoana toy ny asa sisa ohatrany hoe migere fiangonana, mikarakara fiangonana, mampitombo ny isampino fa tsy ampy-fandiny tena tsara ntsony eo anatrehan'izay zavatra andrasan'Andriamanitra aminy. Ry mpanompon'Andriamanitra isany manerana ny Madagasikara, manerana n'izao tontolo zao. Ty afatra ity dia tiako hilatsaka ao am-pontsika tsirairay avy fa misy fandraisany sy idirany goavana be amin'ny fanoloran-tenantsika eo anatrehan'Andriamanitra ny fiatraikan'izany atao hoe fanasitranana ny tanitsika na fanasitranana nyty tany ity izany. Lainga sy fahadisom-panantenana ny fampanantenana ao anatin'ny tenin'Andriamanitra fa etsary ty tany ity. Raha mbola mitohy miaratsy ny olombelona dia foana ny antom-pisipariana namoronan'Andriamanitra ny tany. Averiko, nanomboka tany amin'ny andron'ny Adama ry havana. Rehefa vity Edena azafady, vao namorona Adama Andriamanitra hitantana Edena mahafinaritra. Edena toerany fahafenona, toerany fiadanana, toerana hifankahitan'ny olona amin'Andriamanitra satria ny Genesis 3 milaza ny tenin'Andriamanitra fa isan-kariva Andriamanitra dia mamango ny olona. Ary toerana hisehony zany atao hoe communion na fiombonan'ny olona amin'Andriamanitra. Fa milaza aminao fa rehefa nanomboka niody ny Adama nandan'Andriamanitra, tsy nakatoa ny tenin'Andriamanitra,
dia naleon'Andriamanitra nandroaka Adama sy Eva tsy toetra tao Edena sady nanafoana Edena tsy teo amin'ilay toerana nisy any Adama sy Eva intsony fa nroasin'Andriamanitra Adama sy Eva hivoaka ny Edena. Dikan'izay ny mamaika an'Andriamanitra tsy niainantsika Edena fitahiana aloha fa ny anahana n'Andriamanitra antoka fa olona tsara fihavanana sy fiombonana aminy isika. Azoko antoka ny zavatra nitranga tao Edena satria nankinon'Andriamanitra tamin'ny fijoroany Adama ny fiazonana ny fahatsaran'ny tany zay nomen'Andriamanitra azy ho karakaraina. Nazonon'Andriamanitra aveliko indray tamin'ny fijoroany Adama sy Eva ny fahafahan'ny fahatsarana rehetra tamin'izay zavatra noharian'Andriamanitra ho voatahiry tsara fa mirapiratana sy amin'ny voninahitra zay namoronan'Andriamanitra azy. Rehefa dinihana ny toe-pon'Andriamanitra sy tao anatin'Andriamanitra hatrany amin'ny tontolo-pahariana ry havana dia hitantsika tsara ato amin'ny tantara zay nambarany tenin'Andriamanitra mazava ny amin'ny fisehoan'Andriamanitra sary-piaro ny amin'ny fiainan'ny olona manokana. Ny olona no noforon'Andriamanitra farany azadino ny olona no noforon'Andriamanitra farany fa le noforon'ny farany no nitsofony rano ao amin'ny Genesis 2:5-20 hoe maharoa miabetsa dia mitombozy izy dia ozy izy hoe manjaka aokizy anjaka. Andriamanitra nanendry ny olona anjaka zany hoe ny fahefa-panjakana ifehezana ny voary rehetra dia nataon'Andriamanitra tao anatin'ny olona anankiray tao hoe Adama mbola tsy lavo fa vao niodiny Adama dia very ny fanapahana lasa tsy tao amin'ny tontolo-pahariana ny ilan'Andriamanitra atsony ny voary rehetra dia nanomboka hatreo Andriamanitra dia lasa nanafohy ny fotoana efara hatramin'ny fandravana ny ty tany ty ho tonga tany vaovao izy ny boky ny Apokalipsy midika fa isak'izay meratsy ny toe-panahyn'ny olona sy ny toe-pon'ny olona dia merava zao tontolo zao zay noharian'Andriamanitra. Azadino ry havana, azadino fa tsy misy hevitra na zavatra hafa na fomba fanao ananantsika fanantenana fiainana tsara lavitra raha eto amin'ity tany fandalovany ity. Akoatry ny fananan'Andriamanitra fanantenana indray fa ny olombelona zay asany tanany zay nivonjeny tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia olon'Andriamanitra tena vonona ny ijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary hiala amin'ny ratsy fanaony. Rehefa miala amin'ny ratsy fanao ny olona dia manomboka mijoro Andriamanitra mampisy fiatraikany ny fijoroan'ny olona ao amin'ny sitrapony eo amin'izay toerana nisy ny olona lasa voatanytany sitrana rehefa mety ny toe-panahin'ny olona ka mivita fibebahana tsara ny olon'Andriamanitra. Eto Jesosy tsy miresaka mihitsy mahakasika momba ny olona mbola tsy an'Andriamanitra ozy izy raha ny oloko olon'Andriamanitra ny vatana ny tenin'Andriamanitra eto. Raha ny prinsipa an'Andriamanitra hatramin'izay tsy ny fahalalako azy ato amin'ny soratra masina dia ato amin'ny tenin'Andriamanitra dia mahita ary havana fa Jesosy eto ny teny ao Matteo 4:20 hoe manomboka amin'ny 7:30 ozy izy ovakitsika vetivety ozy izy zany ozy dia tahaka ny tamin'ny andro Noa nanome fanoarana izy dia ho tahaka zany koa izy ny fihevinjanak'olona. Inona ny mahatonga ny tompo milaza mahakasika momba ny tamin'ny andro Noa io. Jereo tsara fa rehefa niaratsy ny olombelona dia rava sy simba koa ny tany tamin'ny andro Noa. Raha isika vetivety eo boky ny Genesis satria nanome fanoarana an'izay Jesosy hoe tahaka ny tamin'ny andro Noa dia jerentsika ny 9:20 amin'ny Genesis 9:1 ny 9:20 ka hatramin'ny 10:17 ary simba ny tany teo anatrehan'Andriamanitra sady henin-doza. Simba ny tany teo anatrehan'Andriamanitra sady henin-doza dia hitan'Andriamanitra ny tany ka indro efa simba izy fa ny nofo rehetra samy efa nanimba ny lalany avy tambonin'ny tany. Azonareo ve zany? Dia ozy izy Andriamanitra tamin'ny Noa ny fiafaran'ny nofo rehetra efa mby eto anatrehako satria efa henin-doza ny tany noho ny amin'ny olona ka indro efa andringana azy amin'ny tany. Hitanareo amin'izay henin-doza ny tany noho ny amin'ny olona satria niodina ny olona. Dia jereo ny zavatra nitranga nanomboka nisy fandringanana amin'izay ny tany
rehefa tsy nijoro ny olona fa ny ratsy saiky tsy nisy reto safodrano a saiky tsy nisy safodrano raha tsy niodina ny olona mba azonareo ve zany zavatra mitrango zany satria misy ifandraisany amin'ny fijoroan'ny olona ho an'Andriamanitra ny fitehirizan'Andriamanitra ny tsara rehetra momba ny olona tamin'izay voary rehetra no arian'Andriamanitra ho tapahan'ny olona sanjakan'ny olona raha mijerytsika tamin'ny andron'ny Sodoma sy Gomora ihany koa ny Sodoma sy Gomora rehefa jerena ny zavatra nitranga ao bokin'ny Genesis toko 17 ny andininy 17 dia zao ny voasoratra ao ary ny mponina tao Sodoma dia tena ratsy fanahy sady mpanoty indrindra tamin'i Jehovah zareo tsara ny zavatra nisy a dia dingantsika io Genesis io eo amin'ny toko 18 dia ny andininy 20 zao ny zavatra mitranga ao ary io Jehovah ny fitarana Sodoma sy Gomora dia lehibe tokoa ary ny fahotany dia mavesatra indrindra dia dingantsika amin'ny andiny 20 toko 20 ny andiny 420 hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta zao ny vaky ny teny ary Jehovah nandatsaka tamin'ny Sodoma sy Gomora solo farasy afo avy tany an-danitra fa maninona Andriamanitra nandringana ny tany satria tsy mendrika ny olona izay no arian'Andriamanitra hanapaka ny tany raha tsarotsika tsara dia ravy Sodoma sy Gomora satria ratsy fanasy vetaveta ny olona tao raha dika dia zao hoe aleon'Andriamanitra mandrava ny tany sy mandringana ny olona ho toy ny tsy misy eto tany toy izay olona tsy miaina amin'ny sitrapony olona tsy marina ny aina ny fahafenony edena feno voninahitra dia andao ny atsika eritreritra hoe mety isaintsika hoe kinahoana zany reo olona zay tsy kristianina maninona reo olona zay tsy kristianina mpanota no afaka misitraka zavatra be diabe toy ny hoe firenena ny any Chine zao tsy Jesosy Kristy ninony fa Bouddha sampy ny arabo a tsy mino an Jesosy Kristy fa ialà ninony dia nefa jereo Dubai jereo ny Arabia Saodita sy ny rehetra toy ny hoe mety sy milamina ny tany a na tsy misy Andriamanitra aza afaka iaina ny zavatra rehetra tsy misy Andriamanitra ny olona na mpanota satria ho tanan'ilay ratsy koa zao tontolo zao rehefa niodiny Adama zany hoe iny côté iny zany tsy asiantsika tsy adivantsika hevitra fa miresaka eto amin'ny olon'Andriamanitra tadio fa ty Madagasikara ty misy porofona martiora zay nandatsaka ny rano ny fijoroany ho an'i Jesosy Kristy anisan'ireny ohatra rasalama martiora raha tadiditsika tsara teo amin'ny tantaran'ny fiangonana ny fidiran'ny missionnera teto Madagasikara dia ny sosona mavay mifaninjehana ny tantara teo fiadanana martiora ohatra nisy vehivavy bevoka ny dorana velona nijoro ho an'i Jesosy Kristy nanaiky ho faty martiora ny finoany an'Andriamanitra ny olona satria nafantatra ny vesatra sy ny fisiny lanjany mandrakizay ho ambony lavitra noho ity tany mandalo vetivety ity inona ny zavatra mitranga matoa Andriamanitra milaza hoe Sodoma sy Gomora milaza Andriamanitra hoe tahaka ny tamin'ny androny Noa sy ny nandringanana ny tany tamin'ny androny Noa miteny Andriamanitra fa tamin'ny androny Noa any raha jerentsika ny Genesis toko 7 ny Genesis toko 7 ny andiny 2:10 dia mbola mamerina kely antsika ihany koa ny amin'ny fijerevana ny zavatra nitranga tamin'izany hoe ary izay niditra tao dia lasy vavy ary tamin'ny nofo rehetra arak'izay nandidin'Andriamanitra any Noa ary narindry ny Jehova tao izy eritrereto fa Noa nanokatra ny samby fiara mba hidirany biby tsiroroa sy izy valy mianaka fa rehefa tapitra ny fidirany biby tsiroroa sy izy valy mianaka dia Jehova nanakatona ny samby fiara nakatony Jehova ny samby fiara fa tsy anjarany Noa ntsony satria Andriamanitra ny mahafantatra hoe iza ny tokony ho ao dia ohatr'izay mihitsy ny fiverenan'i Jesosy amin'ny fiverenan'i Jesosy dia izy mahafantatra ny azy fa matoa miantso izy ao amin'io Mateo toko 4:20 hoe misy karazana fiambenana tokony aina amin'ny mpanompon'Andriamanitra dia misy fanairana tiany Jesosy ambara ao anatin'izany fanoarana tamin'ny androny Noa zany sy ny fanambarany mialohan'ny iverenany voalohany indrindra mila miambontsika ary mila mijorontsika mpanompon'Andriamanitra miala amin'ny ratsy fanao inona reo ratsy fanao reo pasteur inona ny zavatra mitranga ary ifandraisany zany atao hoe fialana amin'ny ratsy fanao zany
amin'ny fivererana ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Atsika antoka tsara ry havana fa ao amin'ny Isaia 40:5 zao dia miteny ny tenin'Andriamanitra mazava tsara, raha miainy somakatoa ianareo dia inana ny vokatsoan'ny tany. Amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra, ny ahafatsika tena misitraka zay tena avy amin'Andriamanitra, ambarako le tena avy amin'Andriamanitra, dia misy ifandraisany amin'ny toe-panahy ao anatitsika. Zay le ifandraisan'ny fanasitranana ny tany amin'ny fijoroana sy fiverenantsika mpanompon'Andriamanitra ao amin'ny sitrapony. Miverina ho isan'ny olona pakatoa an'Andriamanitra, manaiky an'Andriamanitra, manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe raha manaiky sy makatoa ianareo dia inana ny vokatsoa amin'ny tany. Dia zao ary ny zavatra tiako apetraka ny fanontaniana. Eto Madagasikara dia mitsiry saika hoe isaky ny elakelan-trano ny fiangonana mijoro, fa me manomboka tsy misy fiatraikany anefany eo amin'le tany atao hoe Madagasikara ny fisian'ny fiangonana be dia be. Ovaliako ty fanontaniana ity satria be dia be aminareo no mametra-panontaniana fa maninona. Ny antony voalohany indrindra, ny lamverina andakazerina ohatry ny miaramila ny mpanompon'Andriamanitra, mandiny tena so lasa lavitra ao anatin'ny fahazara mpanompona, tsy ampifandiny tena miatrika ny fahamarinan'izay zavatra andrasan'Andriamanitra aminy. Tsika tsy nantsona ampiasa ny fotsika amin'ny fisainana mitovy amin'izao tontolo zao, fa amin'ny fanjakam-pisorona amin'ny mampanompon'Andriamanitra tsika, dia nantsontsika andiny teny isan'andro anitsy ny fijoroantsika eo anatren'Andriamanitra, mba hamarina ny tenin'Andriamanitra hoe ndrao isika mandeha manompo zatra mahita ny fampiasan'Andriamanitra atsika, zatra miaina sy mahita ny vokatra amin'izay fomba isehoan'Andriamanitra rehefa miditra tsetra izy manao zavatra eo amin'ny fiainantsika, sy ny fanompontsika sy miasa zay ankininy amintsika. Dia lasa adinontsika ny fanoloran-tenantsika fa efa tsy ao amin'ny Jesosy intsontsika mijoro ao amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika, fa toy ny mpanompo mahita fifaliana fotsiny eny am-panatanterana ny asany. Voalohany, mila jereny ny mpanompon'Andriamanitra akaiky zao fahamarinana zao. Tena mbola famonjem-panahy pura ve motivation na ny etsika sy tanjona mahatonga antsika anompo an'Andriamanitra. Zavatra anankiray voalohany mantsy anisan'ny point anankiray tena hoe discernement faran'izay tsotra lalàna fa avy amin'Andriamanitra, ny asa fanompoana anankiray dia miteny Andriamanitra hoe raha ohatra ozy izy raha ohatra ozy izy ka tsy aty amin'izao tontolo zao izy izy ny fanjakako, dia raha ohatra ozy izy ka aty amin'izao tontolo zao ny fanjakako dia niady ny mpanompoko. Jereo anie Jaona 4:20, Jaona 4:20, raha vao niala ianao zany ao anatin'le lalana tsy tanteraka ao anatin'le fiombonana amin'i Jesosy Kristy, dia mahasakodiavatra ny mbola iantsonantsika na dia ao anatin'ny ministera dimy azy ny tena mahampanoppon'Andriamanitra atsika. Jaona 4:20, Jesosy namaly hoe ny fanjakako tsy avy amin'izao tontolo zao, fa raha mba avy amin'izao tontolo zao ny fanjakako dia ho niady ny mpanompoko, mba tsy ho voatolotra tamin'ny jiosy nefa ankehitriny tsy avy amin'izany ny fanjakako. Hitanareo izy zany hoe ny fanjakan'i Jesosy Kristy sy ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy tokony ahitana endrika akory na kely azy ny tsy fifakazahoana sy tsy fifankatiavana ny mpanompon'Andriamanitra. Fa eto aloha dia apetrako koa inona le mampiray sy mampifankaty aloha ao anatin'ilay izy. Jesosy Kristy tokoa ve? Jesosy Kristy tokoa ve sa misy antony hafa ivelan'i Jesosy Kristy? Mila mandiny tena ny mpanompon'Andriamanitra. Amin'izao andro faran'izao nefa ny zavatra hitantsika ombeny dia zao hoe miady ny mpanompon'Andriamanitra. Betsaka no mifankahala, maro no fampiatsara velatsia, tena tsoroka eny fa na dia eo anivony zay tao hoe fikambanana tao anatin'ny fiangonana zay natsangany missionnaire toy ireo fiangonana zay nisokajiana ho lehibe efatra eto Madagasikara, na ny fiangonana zandriny, ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra na eo anivony zandriny na zokiny, vita zany atao hoe mpanompon'Andriamanitra tena mifankahazo-po, tsy misy fiatsaram-belatsia zany. Nefa Jesosy nilaza ny alalan'ny olona fa mpianatra ianareo raha mifankaty. Voalohany indrindra
efa mbany saintsika ve aloha zany isika mpanompo Andriamanitra rehetra hoe tena mifankaty ve tsika tsy amin'ny fihetsaram-belatsy fa mifampitondra mambavaka, mifanangana, tsy mifanala baraka, tsy mifanenjika. Inona moa no antony mahatonga ny mpanompo Andriamanitra mifanenjika sy miady ary mikorotana sy mifankahala? Rehefa dinina ilay izy dia zao ondry ony, lasa ny anina ny ondriko. Ny olona manaraka zany ohatrany hoe bebe vola, dia ohatrany hoe fa ianina tena sponsor ngeza be tato amin'ny asa fanompona ka nalay ny anina mifaninana amin'ny hoe bebe ositra ny erisy ampiasain'Andriamanitra ny atsy. Teteny aminareo ozy Jesosy ny tena fanjakan'Andriamanitra dia mitona ny olona ho an'ny Kristy, manondro an'i Jesosy Kristy fa tsy olona. Tsy olona ny tondrona ao anatin'ny fanompona. Lasa ohatry ny parti mitondrantsika ny fiangonana. Ohatrany hoe reny ny oloko. Tsisy oloko na raiza fa olon'i Jesosy daholo ny olona. Ary raha vitantsika ny manondro an'i Kristy sy tena mahitsy ny filazaon-tsarantsika dia le tenin'Andriamanitra torintsika ny manova ny fotsika ity ny rahalahintsika satria izay tsy an'Andriamanitra dia tsy mahay mity. Mba fantatrareo ve zany tenin'Andriamanitra any? Dia zavatra ralontsika amin'ny fotoam-papakarana. Efa namaky ny Korintiana voalohany toko tena 12 ve tsika? Reo hetsika sy fahasoavana ary fanomezam-pahasoavana omen'Andriamanitra antsika anie. Tsy maridrefy mihitsiny ahalalany antsika amin'ny fotoana iverenany mijanona eto reny. Zay mahatonga ny apôstôly Paoly nilaza na miteny amin'ny fitenin'ny anjely azy zany efa tsy manam-pitiavana dia tongoko pantsona maneno a. Dia hitrereto hoe firy zany ny olona miteny amin'ny teny tsy fantatra ny ohatry ny kipantsona fa tsy ampy fitiavana ao am-pony. Le tena vokatry ny fanahy iainana anehoanan'i Kristy no adinontsika fiangonana ary aza adino. Fa raha vao manomboka tsika tafiditra ao anatin'izany atao hoe fifankalana, ady, tsy fankazahoam-po zany amin'ny samy mpanompon'Andriamanitra dia enoty fahamarinana ity pasteur malala isany apôstôly malala evangeliste ny ao anatin'ny ministera dimy. Zava-poana ny fanompontsika eo anatren'Andriamanitra satria tsy ho fantatry Jesosy akorytsika amin'ny fotoana iverenany. Mahafantatrareo ve raisikely an'iny Galatiana toko 5 azafady. Amin'ny Galatiana toko 5 ny ten'Andriamanitra dia maneho sy manambara amintsika. Galatiana toko 5 manomboka amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 9:13 ozy izy ny ten'Andriamanitra fa miharihary ny asan'ny nofo dia izao fijangajangana, falotona, fijejojejoana, fanompo-tsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, ady-lahy, fiafina fonana, fifampiandaniana, fisarana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovan-dratsy ary ny toy izany zay lazaiko aminareo raha teo tahaka ny voalazako fa ino koa. Fa zay manao zany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famorapanahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po, tsy misy lalàna manohatra an'izany. Enoy ireo teniny anankiroa reo. Dia dony antsika eritreritra mandehantsika ao anatin'ny fanompona, adinontsika faranofo ny fanompontsika satria manjaka ao ny fankalana sy ny fifandirana, fitsitokoana. Isak'izay mijorontsika dia adinontsika fa tsara-panahy le ministera satria io ny tantaratra firy ny pasteur amin'izao tena miangavy tena aza atao tafotoany ianao mihaino an'ity teny ity. Tsy modely tsara ntsony hitaraha fanimpininy atao hoe fisin'i Jesosy Kristy satria pastera miaraka kely amina koralina, pastera miaraka kely any ambadika tsisy mahita amina pino na ondry ao am-piangonana na manambady roa fa miafina na manambady tokana ihany fa manitsakitsaka na tsy miaina ao anatin'ny famasina nefa mahay mitoroteny be, mahay mizara teny mpahamarinana, mahay manao programa mpandrosoana fiangonana ary tadidio anefa tsy ny fanahin'Andriamanitra intsony mianime tena hoe mamelona n'le fianam-panahin'le mpitandrina fa justa fotsiny mionina izy amin'izay endrika isehoan'Andriamanitra eo amin'izay tontolo ampiasan'Andriamanitra azy dia mihevitra izy fakasitran'Andriamanitra ao anaty grasy na fahasoavana ny asa fanompony dia adinony ny afatr'i Jesosy hoe miambena fa raha fantatry ny mpanompo fa ho avy ny tompony midika olona manana ny Jesosy ho tompony miandry an'i Jesosy ho akariny ka mila miambiny zany mpanompo zany fa ndreo hiverina ny tompony dia tsy fakahita aminy. Zavatra anankiray anisany goavana sy lehibe ihany koa tena mila hojerentsika akaiky ny amin'izany atao hoe fiarahana amin'i Jesosy zany sy ny fanompontsika azy dia zao mila fantatsika fa raha fanjakan'Andriamanitra tokoa
no toritsika dia foanan'Andriamanitra tsy ao anatiny fotsika zay zavatra rehetra tsy mifanaraka amin'ny fanahany satria rehefa lasa fruit ianao fa tsy miaina eo amin'ny nofo dia tady tio a na mierina tahaka ny liona masika mitady izay arapany aza ny fahavalo dia tsy manam-pahefana eo amin'ny fiainanao izy satria ny liona tsy mihinana fruit de l'esprit na vokatry ny fanahy fa mihinana izy asa ny nofo cher nofo no hoan'ny liona amin'ny maha carnivore azy fa tsy herbivore azy ny dikan'izay raha vao tsy mitandrina ny zanak'Andriamanitra ka milatsaka eo amin'ny nofo dia vira virainy devoly dia tadito tsara zany no mahatonga ny kristianina be deaibe na betsaka aza amin'ny fiangonana tsisy fandrosoana tsy sitrana le tany satria tsy tanteraka eo amin'ny fiovampo le fiangonana inona ny olana ao anatin'izany ny filazantsara toriana ny maharatsy azy satria betsaka ny filazantsara tsy miompana ho amin'ny fanorenam-panahy fa mampitodika ho amin'ny fanambinana raha materiel fotsiny teteny aminao ary fiangonana Jesosy tsy naniraka antsika hitory materiel na mpanantena materiel fa Jesosy naniraka antsika anangana fiainam-panahy manana vesatra mihoatra Andriamanitra ny amin'ny mandrakizay iarahana amin'ny olona no ty tany fandalovana vetivety ty tsy voatery hotoriana ny zavatra rehetra fa manaraka rehefa eo aloha ny fanjakan'Andriamanitra ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia anampy ho anareo zany rehetrarehetra zany ny olana ao anatin'izany rehetra zany dia tsotra raha miteny Andriamanitra hoe raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no avy anetry tena izy ary zany le andrasan'Andriamanitra mba hijoro ny andrasan'Andriamanitra mba hijoro dia tadidio fa arakaraky ny isehony vesatry ny faratsy ny eto ambonin'ny tany ny mahavitsy ny olo-marina mijoro ho an'Andriamanitra ny ten'Andriamanitra dia milaza mazava tsara ozy izy hoe amin'izany andro faran'izany ozy izy dia ny tsara tsara ihany fa ny ratsy a vao mahay ratsy kokoa ary rehefa manomboka mitambesatra eo anatren'Andriamanitra ny faratsy ny olona dia zay no hitarika ny faharavan'ny tany aingana ndika fa mila tonga saina ny zanak'Andriamanitra mba ho fantsona azon'Andriamanitra ampiasaina amonjy ny hafa isika tompoko tsy natsoin'Andriamanitra mba hitsara satria tsy tompony fitsarana isika tsy natsoin'Andriamanitra hikondane izaniza satria isika tsy men'Andriamanitra fahefana anameloka na Jesosy aza ny nahatongavana eto ambonin'ny tany tonga nofo ny zanak'olona tsy tonga hitsara izy fa tonga anafaka izy any amonjy no zany ny fijoroantsika sy ny fiverenantsika ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra miala amin'izay ota fanao inona le ota fanao misy zavatra ataony devoly ahatamananao ny ainan'le izy inona le izy io le voalaza amin'ny bokin'ny Filipianina jereo amin'ny bokin'ny Filipianina azadiny ny tenin'Andriamanitra amin'ny bokin'ny Filipianina toko 7 ny andininy 7:20 zao nivaky ny teny amin'ana fahaverezana no efa rano ny kibony no andriamanina ny fahamenarany vononany fa misainany amin'ny tany izy tanareo misainany amin'ny tany mila mamantatra tsika ny ao anatintsika raha nabavy fa ny fanjakatsika dia ny an-danitra ary avy ihany koa no ny andraisantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy tompo amin'ny 9:20 dikan'izay raha ny fanjakatsika dia avy any an-danitra tokoa ny ainatsika eto ambonin'ny tany dia zao tsy velety isainany amin'ny tany ianao me manomboka foanan'Andriamanitra ny ao anatinao satria raha voazay ny fanahy mimanipule na hoe mitondra ny sainao sy ny fonao dia hitasotra amin'ny zavatra teneninao ny anohananao ahatonga le Andriamanitra ho atao hoe kibo izaran'ny Kristy ho amin'ny tanjona amenona ny kibonao fa tsy atao manao fanahy ho an'Andriamanitra azo ampiasaina ny teny toy ny teniny rehetra azo zaraina azahoana tombotsoa fa za teteny aminao rovintsika fa ho ampiasainy teny ho resy lahatra iombona anatin'izany fahamarinana zany ka hiala amin'ny ratsy fanao tadidio fa faharatsiana ny faneketsika hijoro ampiasa teny retsika tsara ato anaty fa tsy Kristy ny maniraka antsika anao an'le izy fa misy fifaliana ranonofo fotsiny iaina ao anatina ga
materiel tombotsoa ara-pitaovana, tombotsoa isehoana fa manana ny zavatra rehetra, tombotsoa ahafahantsika misitraka mihoatra noho ny hafa, tombotsoa ahatonga antsika ho fantsony mamona satria ny abetsahany zavatra mivoaka ny vava mandeha ny afatr'Andriamanitra manomboka miakatra amin'izay lasa ratsy fanao le izy, mahazatra le izy satria misy tombony le izy, fa raha tsy miovitsika miala amin'ny ratsy fanao dia ho avy ny fotoana tadidio raha mamona motivation ao anatinao, raha niavaka eto tany motivation ao anatinao fa tsy fanjakan'Andriamanitra dia tadidio zay manimba ny tempoly dia hosombaina koa. Ho avy Jesosy, tsy ho ela ny fotoana zay pakariny antsika ho ao aminy, ary zany fotoana zany dia efa mbiakaiky ny fotoana voaninotsika, ary raha mandinitsy tsika ny zavatra mitranga eto ambonin'ny tany me mifanesy ireo faniompamantarana akaiky indrindra voalaza amin'ny Baiboly, manondro ny fotoana zany ho toy ny rehefa avy eo na raha-pitso maraina. Matombo mbola isan'ny velona ianao dia mbola misy antenaina, matombo mbola isan'ny velona dia mbola misy antenaina. Mba mitodia kely ny tantaram-piainan'i Stefana na Etienne ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:4 ka hatramin'ny 9:1. Asan'ny apôstôly toko 7:4 ka hatramin'ny 9:1 dia amaranahako. Asan'ny apôstôly toko 4 toko 7 azafady. Asan'ny apôstôly toko 7:4 ka hatramin'ny 9:1. Dia lavy tamin'ny tany Stefana ka nandrefy eo Saul ka io azafady. Saul nio vao asan'ny apôstôly toko 7 izy azafady indrindra. 7 ny 9:50 ka hatramin'ny 9:90 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nandroaka azy hoe nivelan'ny tanàna ka nitora-bato azy, ary ireo vavolombelona dia nametraka ny fitafiany teo anilan'ny tongotry ny zatovo anankiray atao hoe Saul. Tsingana manokana mihitsy Saul satria izy no nitarika ny olona prisika ny olona itora-bato ny Stefana. Ary ny olona nitora-bato ny Stefana zay niantso hoe ry Jesosy Tompo raiso ny fanahiko, dia nandohalika izy ka niantso tamin'ny feo mahery hoe Tompo aza atao elony anie zao oto zao, ary rehefa nilazany izy dia nodimandry. Maty Stefana, fa zao ny zavatra nitranga natsangan'Andriamanitra Saul. Raha tsy misy Stefana namela heloka toe-po dia tsy nanana fo azo ampiasain'Andriamanitra anova sary Saul ho tonga Paoly. Fa inona nitranga tsy ain'Andriamanitra tao ry lehilahin'Andriamanitra sy vavin'Andriamanitra isany, ka antony mahatonga antsika hampiasa ny fotsika amin'ny fihetsem-po ara-nofo anaraka ny fanao zao tontolo zao. Meo lalana ny fomba dio sy famela-keloka Jesosy, fa vitany manotrona mamangy Saul hiditra ny vavadin'ny Damaskosy ka ampitaraboka azy anova azy ho tonga Paoly. Antony anankiray tiako anairana antsika mba anana fahadiovam-po zany miatrika ny zavatra rehetra sy ny feo hafa rehetra zay misy. Nantsony ianao hivavaka ho an'ny rehetra, nisy andraikitra tsy nomenanao fa an'Andriamanitra rery. Dio fotsiny photo of disponible ohatran'ny Stefana voatoraka mbola navita namela heloka dia tritony ny hery ny famela-keloko Stefana. Saul mbola nampanaovan'ny ratsy misakan'Andriamanitra teo vavadin'ny Damaskosy, zany hoe tsy hoe fametraha-tanana ny nanovan'ny Saul ho tonga Paoly satria ny fanena tamin'ny any asa izy, non, fanena tamin'i Jesosy izy aloha. Azadino ny fisian'i Jesosy teo amin'ny vavadin'ny Damaskosy ny seo hita maso tamin'ny famirapiratana nandavy Paoly. Dia jeanao zavatra nisy andao vakiko mihitsiny ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly toko 7 dia marantsika ny 9:4 ka hatramin'ny 9:1 zao ny zavatra misy. Dia lavy tamin'ny tany izy ka nandrefy eo nanao hoe tamin'ny Saul nahoana ianao no manenjika, ary iza moa ianao tompoko dia hoy izy zao ny Jesosy zay enjehanao, fa mitsangana ka mandehana ho any tanàna dia ho lazaina aminao zay mety ataonao. Teo amin'ny vavadin'ny Damaskosy izy no nifanena tamin'i Jesosy, ary tsy afaka anakeo Jesosy raha tsy voavelany Stefana heloka izy. Mety variana zao Saul rehefa tonga any an-danitra, izy mieritreritra hoe navita asa be dia be natety an'izao tontolo zao tamin'ny fitoriana ny filazantsara an'i Jesosy Kristy, fa raha tsy nisy Stefana namela heloka azy dia ny zavatra tokony ho atsangany narodany, satria ilay kristianina tokony ny olona tokony ho tao aminao amin'ny Kristy indray, lasa ny kristianina efa indray no naringany, fa no ny hery ny famela-keloko ny olona anankiray tena mpanompo mijoro araka sitran'Andriamanitra sady feno fahendrena.
atao hoe Etienne dia niova ny tontolo rehetra na zay nitorabato azy lasa nisitraka ny famelan-keliny tonga tena an'Andriamanitra zato isan-jato. Ry mpanompon'Andriamanitra isany azoko antoka fa mazava amintsika ny zavatra tian'Andriamanitra ho teneniny. Andaontsika tena hivavaka atao tafiditra isany sujet de prière aloha mialohan'ny fotoana hitondrantsika mbavaka ny firenena, ny hitondrantsika mbavaka n'izao tontolo izao, hitondrantsika mbavaka ny fandriam-pahalemana, hitondrantsika mbavaka n'izay zavatra mety ho matery hitantsika hoe matery eo am-potsika mba tiatsika ho ataon'Andriamanitra. Mialohan'izany zavatra rehetrarehetra zany zavatra anankiray ny angatahako aminao mandana ny verina mandiny tena kely. Dia hitanao hoe mbola misy ratsy fanao ohatry ny efa fanao zay le izy dia zay mihitsy le andrasan'Andriamanitra hibebahanao. Tsy mahafaty antoka miverina amin'ny décision voalohany fa raha mbola isa mivelona ianao mbola misy antenaina. Tiana sitrana ny tany sy ny taranaka amin'ny alalan'ny fijoroako sy ny fijoroanao Andriamanitra. Raha ohatra ka be diabe mametra-panontaniana hoe fa maninona ny fiangonana betsaka maniry ohatry ny any eto Madagasikara kanefa ny mpanompon'Andriamanitra efa zay hitanao rehetra ohatry ny pastera sy ohatry ny efa apôstôly daholo, fa maninona ny firenetsika nohatr' zao. Satria be diabe koa ny dosy ny savony koa maniry ohatry ny anana, fa vitsy ny olona miditra ao amin'ny dosy izy dia hoentiny savony hoentiny rano dia ny olona rehetra mitazana azy mieritreritra hoe andeha andro izy matoa miditra dosy, fa mivoaka tao izy sady tsy nandro ny tsy nampiasa savony tsy nampiasa rano dia ny fofona ny idirana tao ihany ny voanao. Dia ohatr'izay mihitsy le zavatra mitranga. Nabetsaka azy ny savony misy ny rano misy ny dosy na maniry isaky ny elakelan-trano azy rehefa safidin'ny olona ny tsy andro dia taditio asisy eny foana izy. Tsy hoe ny fiangonana akory ny tsy tokony asa, tsy hoe ny savony akory ny tsy misy ny tenin'Andriamanitra, tsy hoe ny mpanompon'Andriamanitra akory ny tsy hotsangan'Andriamanitra, fa mandeha par étape le izy. Alohan'ny epitany ny afatra ny ampiangonana, alohan'ny anadiovan'ny teny ny fiainany manodidina antsika, zasy ianao mihitsy aloha le mpanompo antsoin'Andriamanitra. Raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no avy anetry tena hivavaka, hiala amin'ny ratsy hitadiny tavako, hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino aza ny an-danitra ary amela ny elony sy asitrana ny tanany. Ho atsika mpanompon'Andriamanitra manana ndraikitra tsika ny amin'ny fanasitrana ny tanyntsika. Andao teny hijory ho an'Andriamanitra, andao tsy olakolaka anamary tena amin'ny filazantsara, miafina mambadiky ny fampiasan'Andriamanitra, esory daholo izay abry tsy mety rehetra, fa ianao ny tian'Andriamanitra ho hita, ianao ny tian'Andriamanitra ho atsangana, ianao ny tian'Andriamanitra hiaina fahamarinana, ianao ny tian'Andriamanitra hiaina fahamasinana, ianao ny tian'Andriamanitra hijoro vavolombelony fatokiana, hiaina ny sitrapony. Aza mitsetra mahita ny hafa mitomany, fa mitsera ny tenanao raha mbola tsy an'Andriamanitra ianao, fa misy ifaraisany amin'ny fijoroana olon'Andriamanitra ny ahafan'Andriamanitra manasitrana ny manodidina anao. Ahafan'Andriamanitra tena mijoro manamarina tokoa fa azy ty tany ty ary voninahitry ny rery mandrakizay any fisinao eto amin'ity tany ty. Joroa miverena, tsy sarotro zany, maneketsotra fotsiny fa vitan'Andriamanitra manova ny zavatra rehetra. Vavaka isika. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy te sotranao zay ny amin'izany teny fiainana zany zay nomenao, ary androany dia mangataka Andriamanitra mba ho teny fiainana, amelombelona ny maro zany teny zany Andriamanitra io, amelombelona ny maro indrindra ny mpanompon'Andriamanitra ny ao anatin'ny ministera 10 fotoana zao toy ny anjo maro hitsofanao anairana nay mpanomponao Jesosy. Manana fo zay, mety malahelo zay ny zavatra mitranga, ny zavatra hitany masonay, fa nandray adininay fa misy idiranay kosa ny fijoroanay, ny fahafahanao miditra tsehatra. Ozy izy ianao anasitrana ny taniny Andriamanitra, ianao no anasitrana ny taninay, ianao no afaka nokatra lalana, ianao no afaka iditra ny tsehatra. Fa zay mila miverina aminao, miala amin'ny ratsy fanao, misy zavatra fahafanao anamarina ten'Andriamanitra, ary zay ny tianao elamy mpanompon'Andriamanitra rehetra. Dia ho avy ianao ary ny fifalianay tsy ny amin'ny fahitanay hoe sitrana ny tany zay hita maso ny filozanay sindra aminay,
fa ny fiainam-panana sitrana koa atonga ana hijoro tsy anatsiny eo anatrehanao satria ianao Andriamanitra le mandrakizay antenainay ary antenainay mandrakizay ianao ny fanantenanay Jesosy misary ompony ny mpanomponao tsirairay avy toko soten'izao Andriamanitra ho antso-panaira ny iverenana ny rehetra amin'ny fibebahana marina mba ho antso Andriamanitra hatonga ny maro ho tanterako amin'ny sitraponao ho voninahitra ao ny antom-pisinay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta amen. Zay indray ny afatra fo antsika mpanompon'Andriamanitra androany inoko fa Andriamanitra hiasa anatanteraka sy anamarina ro teny rehetra izay voarakitra eo mba tonga antsika tsy ho taraiky ny amin'ny fotoam-papakarana izay aniran'Andriamanitra ny feon'arkanjely sy ny trompetrany anomana antsika sahady ho amin'izany fotoana sarobidy zany. Mahita anao sy ny fijoroanao ny fiverenanao ary ny fonao tena hirehitra indray amin'ny vesatr'Andriamanitra amin'izao andro faran'izao ho vonina andrery. Samy ho tahin'Andriamanitra daholo tsika rehetra hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta